ho amintsika tsirairay avy rehetra ny fiadanan'Andriamanitra ary miarabanao tonga soa ito amin'izao vavaka sy fampahirizana izao. Ampivaliana sy ampitiavana trano no iarahako amintsika ary amin'ity androany ity dia manasanao mitaonanao mba hitondra ny fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ny amin'ny nanomezany anao ity taona 2024 ity. Hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitahiana rehetra izay nomeny, ny fahasoavana rehetra izay narotsany tamintsika tsirairay avy rehetra. Mino fa raha atao ny lista dia tena betsaka tokoa izany ary tsy tambo-tany saina. Nanomboka tamin'ny 1er janvier 2024 ka mandraka izao ary na dia mbola tsy mifarana ary izao taona izao dia mendrika amin'ny fisaoran'Andriamanitra. Eny fa na ireo izay rehetrarehetra mety nampadadranomaso anao ary noho ny fanamboarana, noho ny fanefena, noho ny fizahanttoetra, misaoran'Andriamanitra fa ireny rehetrarehetra ireny dia nataony hiara-hiasa avokoa hahasoanao. Ka amin'ity androany ity dia tiako ianao mba hisaintsaina izay rehetra nataon'Andriamanitra ary hisaotra anazy ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy izay nataony aminao araka ny tenenin'i Davida any amin'ny Salamo 7 hoe misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao fitahiany rehetra. Ary aminjerintsika io salamo io dia manambara ny famelan-keloka, manambara ny fiantran'Andriamanitra. Eny fa izy tokoa ilay Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra izay tsy mitahiry fahatezerana ary Andriamanitra izay tsy namaly antsika araka ny ara-tsintsika na hoe hiaraka ihany koa ny tsy famendrehantsika, na dia teo ary ny tsy famendrehana, ny tsy fahatanterahana. Nandritra ity taona ity dia tsy namaly antsika araka an'izany tokoa Andriamanitra, ary na dia mahatsiaro tokoa ary Andriamanitra fa havovoka ihany isika dia tsy nanitsaka antsika Andriamanitra fa nampahera antsika mandrakariva. Mendrika amin'ny fisaoran'Andriamanitra fa izy ilay namela ny helokao, namela ny fahadisoanao, ary izy ihany koa no nanome anao ny sakafo sazanao nandritra n'izay nandritra nyity taona 2024 ity. Mbola tsy nisy fotoana ianao ka hoe nandro fotsy fa Andriamanitra nianao, ary na dia nisy fotoana tokoa ary ianao mety hoe sahirana misaoran'Andriamanitra amin'izany fa nataony niara-niasa daholo ny zavatra rehetra hahasoanao, satria ny hevitra heveran'Andriamanitra anao dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza, ary izany hatrany no hevitr'Andriamanitra aminao. Ary na dia omen'Andriamanitra taona vaovao ary isika dia tadika ho tsara fa ny hevitr'Andriamanitra dia tsy miova ary ava-malala. Andriamanitra tsy mba mivadibadika izany fa rehefa niteny taminao izy fa malala ny hevitra hiveranao anao dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza dia tanao amin'izany Andriamanitra. Ary izany hatrany no hevitr'Andriamanitra ho anao amin'ny taona 2024 io. Ka dia manasanao ankehitriny hiaraka hisaotra an'Andriamanitra isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay ao ny amin'ny fahasoavana lehibe izay narotsaka ao taminay nandritra ity taona 2024 ity. Tena misaotra anao izay satria ny famindram-ponao sy ny fitiavanao tokoa tsy nahalandritra anay ka mbola nahatratraranay ity taona ity ary izao farany taona izao. Ary na dia mbola tsy mifarana ary izao dia te hisaotra anao sady izay satria fantatray fa ianao irery ihany no mahatahiry ainanay, ianao irery ihany no nanavao ny famindram-ponao taminay ary mbola nahatonga anay Andriamanitra velonay na soamantsara amin'izao fotoana izao. Ary ianao hatrany Andriamanitra no fantatray, inonay fa mbola hitondra anay, hitantana anay amin'ny sitraponao rehetra, amin'izay rehetra efa nomanina ho anay Tompo.
eny mankasitraka betsaka anao izay ny amin'ny famelan-keloka na dia teo tokoa ny tsy famendreanay nandritra ity taona ity, na dia teo tokoa Andriamanitra ny faharatsianay, fa ianao Andriamanitra dia tsy namaly anay araka n'izany faharatsianay izany, fa namaly anay araka ny alehibe ny famindram-pona, dia na dia fantatro tokoa raha fa vovoka ihany izahay, fa ianao Andriamanitra dia nitahiry hatrany ny famindram-ponao taminay, ary nojerenao araka ny alehibe ny famindram-ponao izay. Tsy hainay tokoa ny tsy hisotranao na amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy, tsy misy adinoinay fitahianao rehetra, ny amin'ny valim-bavaka rehetra izay noraisinay. Eny Andriamanitra, fa na ireo vavaka izay tsy nandraisanay valim-bavaka raha Tompo dia efa misotranao sady izay, satria tena fantatrao tokoa ny mahasoa anay tsirairay avy. Eny asan'ny tananao izay dia tena didinao ary tena nandray an-tanana zato isan-jato ny fiainanay ianao, ary tsy navelanao rembo ny fahavalonay izay, tsy navelanao fifaliana ny fahavalonay izay, fa narovanao hatrany tamin'ny loza maro samihafa rehetra. Eny Andriamanitra, ianao no nanandratra anay ambony fahavalonay, nanome anay fahefana hanitsaka ny fahavalonay rehetra. Eny Jesosy noho ny anaranao izany, ary ny anaranao hatrany no hoderainay sy asandratray ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy izay nataonao tamin'ny fiainanay, ary misaotra ny amin'ny fanahinao izay nomenao anay ho mpanolontsaina anay. Eny ny fanahy masina no nanolontsaina anay tamin'izay nataonay rehetra. Eny Andriamanitra, na dia teo tokoa ary izay mety tsy fahaizanay indraindray mihaino anao, fa ianao Andriamanitra dia tena hoe nanao ny lalana hatrany ianao, nanokatra lalana ho anay ianao, nanao lalana vaovao anay ianao. Ary izany indrindra Andriamanitra no tsy hoe fomba ahoana tokoa ny tsy hisaoranay, fomba ahoana tokoa ny tsy ankalazanay ny anaranao masina, fa ny zavatra rehetra izay anananay dia avy aminao avokoa. Raha mbola afaka nitafy izay dia no ny fahasoavanao, raha mbola afaka nihinana izay dia no ny fahasoavanao. Eny, raha mbola afaka nanao ny asanay izay, ny fanompoana rehetra dia no ny fahasoavanao, ary tena tsy nanan-java-mahaory tokoa izay, satria ianao nanokatra ny tananao dia voky izay, nanokatra ny tananao ianao dia notahina izay. Eny, misaotra betsaka indrindra Tompo. Eny, raha narary izay dia nositranonao, nafahanao tamin'ny aretinay rehetra, isaorana anao lehibe izany, ary makasitraka indrindra ny amin'izay fa homaninao anay amin'ny taona vaovao io Andriamanitra. Misaotra anao sahady izay ny amin'izay rehetra homaninao anay, fa ny hevitra hiveranao anay dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza Tompo. Ny hevitra izay hiveranao anay dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza. Ianao nefa mikasa izany, ka ninona Andriamanitra izay rehetra Tompo, zavatra mety hita amin'ny masonay na ny zavatra izay mety lalovanay dia efa matoky anao sady izay, fa ny hevitra hiveranao anay dia hevitra tonga fiadana fahatsoloza. Ary ianao le tsy mba mivadibadika, tsy mba miovaova, misaotra betsaka anao izay ny am'fatokinao anay, fa ianao le Andriamanitra matoky. Eny, ianao le Andriamanitra matoky, tsy mba mivadibadika, ary izay rehetrarehetra lazainao dia tanterainao, efainao avokoa. Fa Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, ary mihoatra lavitra ary noho izay nangatahanay sy niveranay no nataonao taminay, ary na izay tsy nangatahanay akory ary dia nomenao anay Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fandresena rehetra izay nomenao anay sy izay rehetra mbola homenao anay. Ho anao irerany ny voninahitra, raha ho tany isainay eto Andriamanitra, ny soa rehetra izay nataonao dia tsy ho omby tokoa Andriamanitra izao fandarana izao, fa ny fonay Andriamanitra dia tena feno fisaorana sy fiderananao ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia makasitraka anao indrindra izay voninahitra rehetra ne dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany, satria izy nomendrika izany, satria ny fahefana rehetra dia efa nomena azy, ary izany indrindra no hanandratana izany anarana ambony noho ny anarana rehetra izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso ny fisaorana izay atolotra ianao eto Tompo. Amen, amen.